solate. Smetom tumbo mihitsy ve ilay san'ilay ty e. Fihinana hatrany mahazola. Ha? Sa efa voaozona mihitsy ny nareo. Fa izy indray izao be tesinao zao Ralita. Tiaka masolidako ty raha matoa ty ny teneniko eto a. Aleo no tenenina mafy mihitsy le ry fa tena tsy hitako izay anaovana azy. Tsy mety mitombo mihitsy le ry. Efa karakaraina isan'andro. Mbola io foana. Efa tondrahana an'io rehetrarehetra io. Mbola io fotelo ihany le ry. Tsy mety mitombo mihitsy. Kanefa mividy tena nefa ohatran'ireny le hazo be kininina be 20 metatra ireny. Avelao izy. Efa io ny iainana hatramin'izay. Tsy hitako mihitsy izay anaovana an'le ry io. Maraina tandro hariva karakaraina ohatran'ireny ireny. Tsy mety mitombo mihitsy fa io de io foana. Tena reraka mahitsy ny ana matoty a. Zao zao efa ho avy indray ny fakitira. Efa hitako vola eo indray ny tompo-trano. Ny ekôlaziny ankizy. Nefa le ry ty jerety izy. Nio ihany nio. Ary ino ty ataonao ty? Mamaky ny commentaire ny ankizy aho io. Latsaka be daholo olo zareo. Fa latsaka aiza indray koa. Asa? Latsaka aiza ka? Ny sasany ny tapatsinainy. Inona? Tapatsinainy? Tokony hanao bizina tsinainy izany tsika mitsamina e. Ohatra hoe tsinainy mainty le tapaka. Ke tonga de efa alefantsika 2 metatra. Na ohatra hoe mena, maitso, mavo, fotsy. Totikilera mantsy le tsinainy amin'izay. Izay komandin'ny olona tonga de efa alefantsika. Zay indray ianao sy ny bizina. Mba manampy an'le ranamana kely itsika io zay. Bizina be zany raha matoty a. Enao tio a. Zany ao ihany fa zao. Efa 150 000 mahery nareo mpanaraka anay sy raketa ka mikiala fara. Makasitraka rakizy a. Iaraka itsikitsiky sy vavany aty antsika zany mandra-pahanitra e. Fa zao lazaiko anareo a. Zana efa olojafy ary. Mbola hita tara blagy ety any a. Ka na ny zafy keliko na ny zafy ndoalikako na ny zafy paladiako sy ny taranako rehetrarehetra. De mbola hita taraiko blaky daholo mba himenimeny ankizy. Ka ho anareo izay hiandry Ralita ho matotra. De hiandry amin'ny Paolo anareo zany. Ratsy Jesosy mihitsy no miteny aty amiko aty hoe. O Ralita, okizay ty fampitsikitsikinao olona ty matso. Zay a vao mety ho matotra amin'izay. Kanefa Jesosy ve de hiteny azy zany eo ozy nareo. Zay a velo.